Ravalomanana nisy namoaka fanambarana osika tamin'ny anarany. Académie nationale de médecine de Madagascar tokony jerena akaiky ny fahasalaman'ireo olona nisotro ny Covid organics indrindra ny ankizy. KMF Knoe tsy azo ekena ny fanerenan'ny mpianatra hisotro ny Covid organics. Zoma efatra amby roapolo Aprily roapolo sy roa arivo ampitiavana ary ampanajana ihany koa tompokilasy tongo vavy no erabanana ao atokantrano indray tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS amin'ity alina ity ary manasanao ampitiavana izay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Takany mahazatra ao anatin'ny fampahalalam-baovao arivan'ny MBS dia nitatitra avy eny amin'ny foibe-pibaikona momba ny coronavirus eny Vato no hoentina amintsika. Toy izao nitatitra mahakasika izany araka ny tatitra izay nomeny ny professeur Antavolotina tamin'ny atoandro teo dia nitombo iray ny isan'ireo olona marary zany hoe miisa 220 ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto amintsika. 220 ny olona tazomina eny amin'ny tobi-pitsaboana ka ny ray amin'ireo no ahitana soritra retina mampanahy ary 220 ihany koa ny olona nahitam-pahasitranana zany hoe nitombo telo ny isa androany. Ny vaovao mahafaly ao anatin'izany dia mbola tsy misy hatrany ireo olona namony ainy eto amintsika. Fa fanambarana araka ny entsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia anisan'ny tanany sain'ny mpanara-baovao maro ny momba ilay fanambarana sandoka tamin'ny anaran'ny antoko-tiako Madagasikara teny amin'ny tambazotran-tserasera Facebook izay nisy nisonian'ny Marc Ravalomanana izay filohan'ny antoko-tiako Madagasikara sy filohan'ny RMDM mihitsy moa izany. Avy hatrany dia hoentinay ao anatin'ny andindininy izay ianao eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Prince sy Noro Fitiavana. Nisy namoaka fanambarana sandoka tamin'ny anaran'ny antoko-tim omaly alakamisy 13 Aprily roapolo sy roa arivo atao amin'ny rencontre fake atao amin'ny tambazotran-tserasera Facebook. Nampiasaina antsokosoko sy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nisonian'ny filoha Marc Ravalomanana. Niresaka tambavy Covid organics ilay fanambarana ary ny fanentanana ny olona tsy hisotro izany. Sy voalohany no nisy ny fisolokina natao tamin'ny anaran'ny antoko-tim sy ny anaran'ny filoha Marc Ravalomanana. Ity fanambarana omaly 13 Aprily ity dia sandoka fa marina kosa ny hoe nandefa taratasy tamin'ny tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ny OMS ny filoha nitondra fanazavana momba ny Covid organics. Ny tena magaga dia misy ny olona migadra maneho hevitra toa Andramatoa Arfina Raelsoa taleny famohanany gazety ny Valsoa any Amponja nefa efa voamarina fa tsy izy no nanaparitaka ny publication, tsy izy no nanoratra ny lahatsoratra. Etsy ankilany voararany lalàna nefa ny fisolokina sy ny fangalarana soni tahaka izao ary hiarany sazy avy hatrany. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny manampahefana momba ity raharaha ity. Eo amin'ny vaovao makasika ity tambavy Covid organics ity hatrany dia niona tamin'ny filohan'ny Repoblika ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny solotena ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana teny amin'ny lapam-panjakana teny Amboditsirohitra ny alarobia teo ny teo anivon'ny Académie nationale ny mpitsabo eto Madagasikara. Ravirazafy mahenina sy Andry Rakotomalala. Mamiteraka iaho any ankamaroan'ny olona ny mahakasika ny Covid organics iny ireo singam-panafody mifangaro amin'ny artemisia manao ahoana ny vokany na tsara na ratsy amin'ny vatandreo misotro izany. Ny ampisotroana ny Covid organics avy no nampidirana ny mpianatra an-tsekoly sany anenjehana izy ireo ny lesona sy ny anomanana ny fanadinam-panjakana. Maninona no zaraina amin'izao tsy misy dozina ny fanafody? Mabetsaka ny fanontaniana no mila valiny. Anisan'ny nangataka fanazavana bebe kokoa ireo avy amin'ny Académie nationale mpitsabo. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny fanambarana ny voaka omaly tsy fanafody ny Covid organics karazana rokandro natsaraina. Ekena ny fanaovana azy ho tambavy ary ny rehetra no omena safidy na hisotro izany na tsy. Saingy kosa tokony jerena tsara ny fatran'ilay tambazotrona indrindra ho an'ny zaza sy ny ankizy ho hiatrany ny fanambarana. Mangataka ihany koa ny Académie ny anarahana akaiky ny fahasalaman'ireo ny hisotro izany. Hatreto taloha tsy mbola hita ny farmasia ihany koa izay maintry ny fankatoavana avy amin'ny lavitra ny farmasia na azo amidy na tsy. Mbola vaovao mifampitohy amin'izay resaka Covid organics izay hatrany dia nanao fanambarana ihany koa androany teo anivon'ny KMF Knoe izay fanabeazana ny olom-pirenena teboka 5 no tsindriny tao anatin'izany fanambarana izany. Mitatitra ny vaovao Ravirazafy mahenina eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala hatrany.
Manoloana ny ady-hevitra nateraky ny fampiasana ny Covid organics nanipika ny avy amin'ny KMF-KNOE fanabeazana n'olom-pirenena fa voararany lalàna malagasy ny manery ny olona iray anaovana andrana ara-pitsaboana na ara-tsiansa raha tsy nazahoana fankatoavana tamin'ilay olona. Noho izany, amin'ny ma-observation clinique ilay fanafody, tsy azo ekena ny fanerenan'ny mpianatra hisotro ny Covid organics fa tokony atao an-tsitrapo izany na ny ray aman-dreny any an-tokantrano no mandray fanapahan-kevitra momba izany sady izy ireo ihany koa no mahafantatra ny toe-pahasalaman'ny zanany sy ny fanafody izay tsy zakany na ny alergia. Ateboka faharoa tanatin'ny fanambarana KMF-KNOE nanao antso izy ireo ny tokony hanajanona ireo fanambarana maka endrika serasera politika mandina ity Covid organics ity laharam-pameana amin'ny famonjenan'ny malagasy na araka io na ny ara-pivelomana ahafahan'ny pirenena mandray sy manohy ny fiainana andavanandro anaty fitoniana. Noho izany dia miangavy ireo manam-pahaizana ara-pitsaboana rehetra eto an-toerana, ireo mpanao fikarohana rehetra hiara-hipetraka andatabatra boribory hifampizary hifampidinika ao amina fian-kevitra iray izay tsy mitsinjo afa-tsy ny an'ny malagasy. Ako mety kokoa raha jana ny kajikajy ekonomika sy tombom-barotra manokana, ny kajikajy politika, ny kajikajy mboninahitra fa ny ady-hevitra ara-medikaly no okipa-toerana. Ateboka fahaefatra, mitaky ny fampiarana lalàna manan-kery eto amintsika ny KMF-KNOE dia ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamam-bahoaka na eo amin'ny fikarohana izany na eo amin'ny famokarana na eo amin'ny fivarotana, indrindra ny eo amin'ny fampiasana azy mba hatsoka biraraka fa hanaja ny fenitra voalazany lalàna. Farany, manentana ny rehetra ny fiarahamonim-pirenena ny anohizana ny fepetra fitandremana manoloana ny Covid-19 toy ny fihibohana, mampiasa arotava, manaja ny elanelana ray metatra farafahakeliny ary indrindra ny fanasana tanana amin'ny savony matetika. Any amin'ireny volim-paritra Atsinanana any dia velotaraina tanteraka amin'izao ireo ray aman-dreny mpianatra ao Tomasina ao ny amin'ny fanerena hisotro ilay tambavy CVO. Tsy anaiky ary tsy anaiky hatramin'ny farany ireo ray aman-dreny ireo araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana hatrany. Fanazavana. Aza adino fa misy ray aman-dreny tanàna eto. Ary zahay no tonga saina voalohany amin'ny zavatra zao. Zahay tsy manaiky ny zanakanay, mbola very le tempo zahay tsy manaiky ny zanakanay omena io raha panafody io. Ary manainga na ray aman-dreny rehetra zahay, ray aman-dreny eto tanàna eto na izy na vai izy mba iombokevitra aminay. Fa ny zanakatsika ho faty amin'ny zavatra. Ka noho izany na inona ataonareo fanjakana ka anao terisetra anme io fanafody io tsekenay zany tsekenay ho hoanina nareo rehefa zay omena zanakanareo fa ny anay tsy ilainay mean'io fa ny zavatra efen'io any arinany tsy fantatranay ny hoe manahoana ny efen'io any arinany na omean'iny zaza ka zay tsy manaiky azany belibely mbola abeakany tsy manaiky na inona tianareo atao na inona tianareo samboro zany ohatra ka samboronareo fa za tsy anaiky. Eo amin'ny lafim-baovao hafa manoloana ny fitakiana izay efa nataon'ireo paramedy hatramin'izay dia nanao fanambarana indray izy ireo androany tamin'ny maraina. Ninao ny fanadiadiana tamin'ny atao anatin'izany nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince. Nanome ho amin'ny fitopolo rano fitondram-panjakana ireo teo anivon'ny paramédicaux mba hamanana ireo olana izay mianjady amin'izy ireo. Nisy moa ny fiaonana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny talata sy ny larobia lasa teo ary nanao fanambarana mahakasika izany ry zareo teo anivon'ny sendika amin'ny paramedy androany. Ny vory teto anivon'ny efitranony fivoriana teto amin'ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka ny parka paramedy eto Madagasikara sy ny mpikambany kabinetra izay nisolotena ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny loha hevitra ny dinina tamin'izany dia ny famatsiana ny epi ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, fampiofanana hiatrena ny valanaretina Covid-19, fangatana indemnité de risque sy indemnité de réquisition, famahana ny tsindrianjolena mahazo ny paramedy. Manerana Madagasikara dia atao hoe tsy antso ilay izy fa efa fantatra ny paramedy rehetra ary iaina ny paramedy rehetra ireo olana ireo. Izay indrindra no nahatonga azy ireo anendry anay mpitarika izay hita eto izao hoe jereo reto zontsika reto fa voahitsakitsaka loatra nefany atao hoe ady amanaina ny ady amin'ny coronavirus.
ankoatran'ireo aretina efa mahazo sy tsabonay isan'andro miroso ao anatin'ny fifampidiniana isika miroso mitady vahaolana isika fa rehefa tsy misy moa ny vahaolana dia toy ny mahazatra ihany hoe miroso amidingana manaraka indray ny fitakitsika. Araka ny hita amin'izao fotoana izao dia efa miamalefaka tsikelikely ny fepetra mahakasika ilay fiboana le confinement ary efa manomboka miaina amin'ny fiainana andavanandro indray ny mponina nanao fanadihadiana mahakasika an'izay indrindra androany nomena Andriamanamisata sy Mathieu Prince. Ray volana mahekely izay ny fantatra fa misy trangana coronavirus eto Madagasikara, misy koa ireo izay efa sitrana ary mbola mitohy ilay confinement na fihiboana, enina dia miamalefaka tsikelikely ary izany ary mbola ao anatin'ny fahamena ara-pahasalamana ihany koa. Toy izao hita amin'ny sary izao ny teny rehetra teny ary toy izao ny hevitr'ireo olona izay nanontaniana teny an-dalana mahakasika ny fanajana ny fihiboana amin'ny ampahany izay. Vaja tsara mihitsy le izy satria zao zany anay rehefa ohatry tsy manao kasibosy dia tsy afaka miditra aty anaty taxi be. Miditra amin'ny dimy maraina dia amin'ny farany tsy afaka zany amin'ny roa sasany dia efa mandeha mitifitra le DDT indray zay avy eo. Dia ny olona tanaty taxi be aloha manaja tsara le izy tsara daholo satria fiara fahasalamana ny tena ny embouteillage aloha embouteillage makany Tosy mandeha makaty tena enjana eritreretinao zao amin'ny fito mialany fa tena amin'ny sivy vao tafavoakandreo point na pasika. Za aloha hatreto za tsy dia mandehandeha mitety toerana isan-karazany fa matetika faliako zao dia Anosy dia Tosy dia Tsimbazaza dia raha le toerana zao aloha nanontaniana anahy dia hitako ihany hoe manaraka fepetra ihany le olona satria za zao mody andy Tosy dia rehefa tonga any aho zao amin'ny lera fodiko oatra zao dia efa mandrina eny efa tsy lozan'izay misy manondrana kely ihany aloha indray. Tokony hajaina ihany ilay confinement satria ilay olona zao mbola tsy dia betsaka izy manaja an'ilay lalàna zany aloha ny ankabetsahan'ny olona amin'izao. Mody rehefa amin'ny 12 mbola latsaka raha dia efa mandeha mbola manaraka tsara aloha mbola miandry an'ilay tetika. Le fiboana eto Antananarivo zao dia hitantsika zao ohatran'ny vahavava kely le izy efa manomboka mandehandeha daholo le olona dia sasany moa tsy mitotaly fa sady tsy mitondra kasibosy no izay ny sasany manaraka ny sasany tsy manaraka. Eny voaja aloha le izy hatreto raha ny fahitako anazy aloha voaja tsara le izy dia tokony voamaika ary amafisina kokoa le izy zany tokony tsy amampirezy mihitsy ary aloha zany amin'izao fa sao dia varimbarino indray dia igoragoro indray io avy eo satria efa mivaraka an'le plaza zany le izy. Mbola tantara mitohy ny fifaninjehana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpivarotra amoron-dalana. Androany dia nisy ny baikonidina ary niteraka tsy fahafaliana ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana izany. Nanao ny fanadihadiana i Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Herinandro vitsy tao ireny fanombohan'ny fihiboana teto Antananarivo no nametrahana ity fefy ity manoloana ny Buildin-Ramarson etsy Beoririka. Gaga noho izany ireto mpivarotra raha nahita izany satria tsy nampahafantarina azy ireo mialoha izany. Tao aorian'ny filazan'ny filohan'ny Repoblika fa miverina tsikelikely ny andavanandrom-piainana dia niverina ny varotra ihany koa ireto mpivarotra efa miaina anatin'ny fahasahiranana sy fahatra na lalina kanefa nisy ny baikonidina avy amin'ny commune androany mandrara azy ireo tsy hivarotra. Confinement voalohany io nanomboka amin'ny fefeny dia nanaja an'izay lamina izay satria hoe confinement dia samy tsisy nandeha mivarotra teto izahay dia rehefa miverina moa dia izao indray zany izy raha malala dia tonga zany ny commune tamin'ny maraina dia miteny hoe mialina reo dia rehefa niteny zany izy hoe dia izay aloha tsisy atao any an-trano tsisy hohanina dia tsy maintsy hijanona eto izay dia mialina reo izy fa vahaolana izy dia ndana manatona any amin'ny commune. Raha ny fanazavan'ireto mpivarotra ireto hatrany dia efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny commune sy ireo mpivarotra amoron-dalana androany saingy valy-teny boribory no azon'izy ireo. Ny amoron-dalana zany hatreto solotena na mpivarotra tao Beoririka nisy dia petite vitesse nisy niaraka aminay tao amin'ny lapa dia ireo zany zay zany ny valy-teny azo avy ao amin'ny zareo hoe
tsy afaka rehefa ilain'ny commune ny tany aloha izy le ao dia miala dia vaolana avy amin'izareo zany zao ny ilainay tsy teto amin'ny posoara ihany zany fa androany dia nanalanay teto izy dia avy eo dia nanalany tao Beoririka dia nanalany tany petite vitesse ny tena tianay zany dia vaolana aloha vao problème. Raha tsy misy ny vaolana azy tsapain-tanana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra hoy ireto mpivarotra ireto dia mety isindray ny fidinana andalambe sy ny fitokonana nataon'izy ireo atoato raha toa ka miziriziry hanala azy amin'ny toeram-pivarotana ny tompona andraikitra kanefa tsy manome toerana iveloman'izy ireo. Tonga ny fampitoana teny amin'ny CCO Covid-19 ivato androany ireo mpikambana eo anivon'ny fitaterana anabakabaka ary nampiseho ny fiombonam-po amin'ireo malagasy maro ao anatin'izany mba ho fanampiana ireo sahirana amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Nanao ny angom-baovao eo amin'ny sariny tahiriny aina. Tsy nanadino ireo mpiray tanindrazana trapahisahiranana ireo mpisehatra eo anivon'ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka. Nahatsapy izy ireo fa latsaka ambany dia ambany ny sosialim-bahoaka amin'izao krizy ateraky ny Covid-19 izao. Noraisiny ho anjara biriky lehibe ny fanomezana ireo sakafo tena ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary sy menaka. Fanampin'izay dia ireo fitaovana sy kojakoja tena ilain'ny marary. Malagasy ary mitondra izay fanampian'izay mba namaivamaivana ny sehatra mahazo ny firenena malagasy izao. Ka dia mitondra ny anjara birikinay izay moa zany misy vola lela vola 1,500,000 ariary vary 10 tonne 10 tonne menaka 500 litatra papier toilette 600 pièces savony 4,000 pièces ary boana gasoil 400,000 ariary dia izao fotoana izao koa moa zany dia anarotana hoe miaraka mirahina amin'ny vahoaka malagasy ary indrindra amin'ny gouvernemanta ny fitaterana anabakabaka dia misaotra tomoka. Tsy voasambana ho azy ireo ny manolotra fanampiana tahaka izao. Nanamafy ny tompona andraikitra teny anivon'ny fohy be mpibaikoana momba ny Covid-19 fa tsy ho ana Antananarivo irery akory reto fanampiana avy amin'ny mpisehatra ho amin'ny fitaterana anabakabaka ireto fa ho tsinjaraina manerana ny nosy indrindra ho an'ireo faritra tena voakasiky ny aretina coronavirus. Vaovao fampitohy amin'izay hatrany dia anisan'ny tena nitondra faisana amin'izao fisian'ny Covid-19 eto Madagasikara izao ihany koa ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka na dia nisy aza nefa ireo ataontsika hoe confinement sy ny fibohana sy ny tsy fandehanana miasa. Ny mpiasa teo anivon'ny ACM kosa dia nanohy ny asany hatrany. Mitatitra ny vaovao hatrany tahiriny aina. Sehatra iray anisan'ny tena manatevina ny kitapom-bola mpanjakana ny tontolon'ny fitaterana anabakabaka. Misy akony lehibe araka izany ny fijanonan'ny sidina raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny tontolon'ny fizahantany. Ny akony lehibe aloha dia tsy fidiram-bola, tsisy fidirana vola, tsisy ny fitaterana ny voyageur zany dia mitsatso daholo ny asa rehetrarehetra. Izany zany dia tena raha ohatra ny tourisme fotsiny resako zao efa 1,900 milliards d'ariary ny manque à gagner. Dans le transport aérien dia eto amin'izao fotoana izao dia BDP ny compagnie aérienne izay tena hoe hidy mihitsy zany ka ny fisokafan'ny fifamoivoizana zany dia tena andrasanay ary andrandrainay mihitsy zany ahafahana miala amin'ity crise ny Covid-19 ty. Iray volana sy tapany izay no nikatona ny fitaterana anabakabaka mampifandray ny firenena malagasy amin'ny any ivelany. Na dia tsy misy aza nefa ny fanafarana sy ny fanondranana dia nanohy ny asany hatrany teo anivon'ny ACM ary efa mivonona amin'ny mety ho fisokafan'ny lanitra gasikara indray. Iny moa zany ny asanay dia mitohy foana isan'andro manao ny réglementation manohy ny fijerenan'ireo compagnie ireo zany fa tsy hoe rehefa mijanona ny exploitation dia mijanona daholo fa ny asanay dia processus continu. Noho izany zany tsy hoe miala eto zany dia miratsy ny exploitation fa voamaika ary mety tsara. Ny exploitant manao ny entretien fa na tsy manidina azy andreo planina dia tsy maintsy atao foana ny entretien. Dia izay zany aty amin'ny direction an'ny supervision an'ny sécurité jeren'izay manara-maso an'izay hoe mbola ataony tsara ary manaraka ny
planine de maintenance tsara ve ny roplan araka ny teneniko teo moa zay tsy mitsahatra miasa zay na de hoe tsy misy roplanina manidina azy fa rehefa manapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe manomboka indray ny mahazo manidina am'izay dia efa vonona ny ACM amin'izany rehetrarehetra zany. Ivadika rafim-baovao hafa isika efa niresaka fanambarana antsika teo aloha dia nandefa taratasy ho an'ny filohan'ny Repoblika ihany koa omaly ny ao amin'ny Braomart ny syndicat autonome des inspecteurs du travail noho ny fahasahiranana sedrain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany sy ny amin'ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'izao indrindra ho an'ireo sehatra tsy miankina. Nanao ny angom-baovao Ravrazafy Mahina sy Andry Rakoto Malala. Misintona ny sainty fanjakana malagasy ny Braomart ny syndicat autonome des inspecteurs du travail mahakasika ny ady atao amin'ny Covid-19 sy ireo fepetra rehetra noraisina ka miteraka tsy fahatomombanana amin'ny sehatra maro. Anisana songadiny TLS izay vondrona ireo inspecteur du travail des lois sociales indrindra ny any amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Nitrindrian'ny Braomart tao anatin'ny taratasy omeny filohan'ny Repoblika ny vesatra mahazo ireo mpiasa tao anatin'ny iray volana. Ao ihany koa ny tsy fanajana ny zomaolo eny anivony toeram-piasana sasany mahakasika ny fiarovana ny mpiasa amin'ny Covid-19 ka tokony jerena akaiky. Andraikitry ny fanjakana ihany koa ny mijery ireo fampiatoana ara-teknika mba hisorohana ny fanararaotana. Atsivona fa sehatra asa manokana napetraka hiadidy ny fanaraha-maso fampiarana ny lalàna momba ny asa eny amin'ny sehatra tsy miankina ny ITLS na ny inspecteur du travail des lois sociales. Manena efa izy ireo ny tsy avitan'ny asa any amin'ny atsakany sy andafana no tsy fampiny fitaovana enti-miasa amin'izany. Manao antsoavo ny ITLS noho izany tokony hanafainganana ny fitondram-panjakana araka ny fenitra tokony ho izy ny conditions de vie et de service ary ny fanavaozana ny sata amin'ny fiazy ireo izay efa natao ny taona 2027. Noho ny zava-misy ianareo inspecteur de travail moa noferana telo na efatra ihany no nanao ny asa tao anatin'ny iray volana. Milatsaka avokoa ny baika avy amin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy amin'ny tokony hanajana ireo fepetra rehetra hiadiana amin'ny fianaka ny Covid-19 no tsy fampiana nefa voatery mivoaka ny trano ny rehetra indrindra ireo mpiasa ka ahina ny hiparitahany aretina no tsy fampiana entimana ireo mpampiasa sasany amin'ny fanomezana ireo fitaovana rehetra entina miaro ny mpiasa atondra gel désinfectant sy ny arovava. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia nanao fanambarana tao anatin'ny fampiatsona mpanao gazety androany ny filohan'ny fiangonana FLM na ny fiangonana loteranina malagasy no sady filohan'ny FFKM ihany koa. Na dia nisy aza ny fanambarana ataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ireo fepetra rehetra dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisy ny fiangonana FLM. Asin'Andre Malala sy Manorandre Malala no nitatitra ny vaovao. Mbola itony fitombavaka fanaon'ny filohan'ny fiangonana efatra mivondrona ao anatin'ny FFKM amin'ny alady ho avy izao ao amin'ny FJKM misotro fitiavana arahana amin'ny fahitalavim-panjakana sy ireo haino aman-jery mpiara-miasa amin'ny FFKM izany na dia teo aza ny filazana sy ny fiverenan'ny fisokafa fiangonana sasantsasany eto Madagasikara. Ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy dia mbola hanatanteraka ilay fiaraha-mivavaka fanaona isana alahady ao amin'ny FJKM misotro fitiavana amin'ny alahady ho avy izao. Arahanareo amin'ny televiziona malagasy sy ny radio am-pirenena malagasy ary onjam-peo samihafa mifampizary zany amin'ny fitiavana. Amin'ny 10:00 zany no fotoanantsika amin'ny alahady ho avy izao. Maray saina tsara zahay efatra amin'ny rahalahy miezaka mandamina arak'izay azonay atao. Fifaliana ho anay koa ny mifanaja ka rehefa mifampiresaka dia manaja ny fiangonana tsirairay sy ny fanapahan-kevitra raisina. Amin'ny mahafilohan'ny fiangonana FLM any Dr Pasteur Rakotonirina Davida kosa dia malalaka ny safidin'ny mpitandrina isaky ny fiangonana iadidiny amin'ny anokafanina tsi ny fiangonana FLM. Saingy ho an'ireo izay anokatra ny fiangonana kosa dia tsy maintsy misy ny fepetra apetraka, tsy maintsy arahan'ny mpitarika na ny mpivavaka. Aoka izay anokatra fiangonana mba hanatona ny fahefam-panjakana akaiky azy indrindra mba ho fanajana ny fepetra rehetra misy. Isaorany atona ny fahendrena asehonareo rehetra efa nanaiky fa hosokafana ny fiangonana ary afaka manao fandaminana fa tsy miaraka miditra ao isika rehetra. Ny dikan'io dia izao, mbola maro ireo hijanona any an-trano
na dia sokatra aza ny fiangonana. Eto amin'ny 67 hektarantsika 4,000 Israel farafahakeliny ny mpino eto. Tsy azo atao ny mampiditra azy rehetra indray mandeha. Tsy mampiasa ny kapoaka imbonana fa samy mitondra ny kapoaka mpandraisana tsy irairay, tsy mifandimindimby, tsy mifanakala. Raha ny fanazavana trany dia mbola isy ny fanambarana iarahan'ny filoham-piangonana mivondrona ao amin'ny FFKM amin'ity herinandro ity. Fabetsaka ny feo mandeha miely manodidina ity resaka Covid-19 ity. Ny marina sady diso mikasika izay indrindra no valiana aminao ao anatin'ity fanadihadiany Jessica Mira ity. Ireto indray ary ny tsara ho fantatra mikasika ny Covid-19. Misy amin'izy ireto no efa haintsika fa fanamafisana fotsiny ihany. Misy kosa ny mbola vaovao amintsika tanteraka. Radio Canada ny loharanona kanan'ny vaovao. Marina sady diso fa ny fanaovana gant dia miaro amin'ny virus. Diso, tsy miaro ny virus mihitsy satria mety efa nisy virus ny tanana na ilay gant vao napetaka ka mifindra avy hatrany vao mikasika ny tarehy. Marina sady diso fa misy vaksiny fanefitry ny Covid-19. Diso, hatramin'izao tsy mbola misy ny vaksiny miady amin'ny Covid-19 ary tsy mbola misy ihany koa ny fitsaboana azy. Ny antibiotika ihany koa dia tsy mandaitra aminy satria miady amin'ny bakteria fa tsy virus. Marina sady diso fa mety hifindra ny aretina avy amin'ny olona tsy misy ny soritra-aretina. Marina, betsaka amin'ireo olona marary ny Covid-19 no tsy ahitana soritra-aretina, na izany azy mifindra ihany ny aretina. Ny 720 isanjato ny tranga tany Chine izao avy amin'ny olona tsy misy soritra-aretina avokoa. Marina sady diso fa olona latsaky ny 30 taona dia mety tsy ho tratry ny aretina. Diso, mety ho tratry ny aretina avokoa hatramin'ny zaza sy ny ankizy, saingy ambany kosa ny tahapahafatesany eo amin'ireo salatona ireo. Marina sady diso fa misy fanafody na traitement hitsaboana ny Covid-19. Diso, misy amin'ny fitsaboana fotsiny no mitondra hery fiarovana sy manalefaka ny soritra-aretina, saingy hatreto tsy mbola nisy voamarina sy voapirofo fa manasitrana ny Covid-19. Tsy tokony handray fanafody filazana fa fanafody mihitsy aza hoy ny OMS, indrindra fa ny antibiotika. Marina sady diso fa tokony hitondra masika foana rehefa eny amin'ny toerana be olona mba hiarova tena. Diso, tsy maharo tena ny fanaovana masika. Ny olona miasa amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny olona tratry ny aretina ary ireo olona mikarakara ny marary no tokony hanao azy. Marina sady diso fa ny atsika dia mety hamono ilay virus. Diso, ny hafanan'ny vatan'ny olombelona dia manodidina ny 4 degré hatramin'ny 7 degré Celsius hatrany. Ka natony ahoana ny toetry ny andro ety ivelany, mifindra ihany ny aretina. Marina sady diso fa mety hifindra amin'ny alalan'ny vola ny virus. Marina, mety misy pitidrora amin'ilay vola, ka ny faharetan'ny virus amin'ny vola dia mety ahatratra hatramin'ny 3 andro. Raha vao mandray ny vola misy ny virus izany ka mikitika ny tarehy dia tratry ny aretina avy hatrany. Maresaka iraisam-pirenena no antsika manakatona ny vaovao dia ny resaka coronavirus sy ny fiantraikan'izany ny voka-dratsiny maneran-tany ny hoentina aminao ao anatin'ity fanadihadiana ity. Manarak'izay dia ny fankalazana ny volana Ramadano ary ny ady ataon'ny États-Unis amin'ny Covid-19 kosa no mamarana izay. Ravirazafy mahenina eo amin'ny ridran-tsary ny Andra Kotomalala. Anisan'ireo firenendehibe mahita faisana fianaky ny Covid-19 i États-Unis. Raha nivokatry ny fanadihadiana nivoaka omaly nambaran'ny gouverneur New York Andrew Cuomo, olo iray amin'ny 5 mipetraka ao amin'ny farim-piadidiana no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus tamin'ireo 3 isa natao fitiliana. Ireo olona niantsena tamin'ireo tranom-pivarotana nisokatra no nataony fitiliana ka voa avokoa ny akamaroan'ireo olona 12 afangy 9 isanjato niantsena tao. Ankoatra New York, niakatra hatramin'ny 9 faingo 7 isanjato ihany koa ny tany olona marary atao Long Island. Betsaka tamin'ireo New Yorkien no niboka tany ao an-toerana izay misy teratany Espaniola mipetraka sy mpiasa eny anivon'ireo tranom-pivarotana lehibe. Hatreto dia 100 ny fitambaran'ireo namony ainy tao New York ary 3 no mitondra ny tsimikaretina.
Any Frantsa kosa manomboka androany ny volan Ramadan izay mampiforo fianakaviana silamo maro ary mampifondrona mpino silamo maro ihany koa. Noho ny coronavirus anefa nantsona ny rehetra indray fepetra mifanandrify amin'izay ka tsy voatery hifaty hanina. Any an-tranony avy no mivavaka ny tsirairay. Tsy nisokatra raha toeratra ny fiangonana tao Frantsa nanomboka ny 10 Martsa. Betsaka no nanana foana ny fisakafoana hitambarana rehefa mifarana ny Ramadan sy ny fivondronam-bavaka ataony arivany moské. Nandray ny fepetra mifanandrify amin'izay moa ireo imam any toerana isy ny fandefasana fitaovam-pivavahana avy ao amin'ny moské any Pontin amin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera. Mitona izany aza ny fizarana sakafo maimaim-poana ho an'ireo sahirana, raisina kosa ny fepetra izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny foke-hevitry ny Ramadan ny fanaovana asaso. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno tompolasy tompavavy ny safidinao miaraka hatrany amin'ny MBS amin'ny fanomezana ny vaovao tena izy amin'ny fotoana rehetra ihany koa ary naizanaiza misy anao. Ankasitrahana feno ianao tany an-tokantrano mbola manohy miaraka amin'ny MBS amin'ny fanomezana fahafaham-po. Mankasitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny arahany salahy ihany koa tenako mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Samy io tena Andriamanitra.